Ny voalohany dia mankasitraka ny tompon'andraikitra eto amin'ny Télévision sy izay nanaiky nanasanay amin'izao fandaharana izao. Eo ambany fitantanana Andriamatotale, eo ihany koa ireo teknisianina mpikirakira izay manatotosa izao fandaharana izao. Misaotra anareo mpijery ihany koa. Ny tenako dia Ramatoa Pascaline, tompon'andraikitra voalohany ny vondrombavaka apôstôly famindrapon'Andriamanitra eto amin'ny diocèse Tomasina. Omeko ireto namako ireto ny fanehoana izay fatongavany eto izay. Frère Daniel, Oblat de Marie Immaculée. Ny fanamiaraba ny fijery Credoline, mpiandraikitra ao amin'ny vondrombavaka apôstôly ny famindrampon'Andriamanitra. Ny antony atongavanay eto dia ifampizara amintsika hoe inona marina moa izany famindrampon'Andriamanitra izany. Teny enitsika matetika ao amin'ny fiangonana na mandritra ny vavaka. Toetra ambony indrindra ao amin'Andriamanitra ny famindram-pony. Na dia eo aza ny fahamarinana, na dia eo aza ny fitiavany, dia nameny ny alaharana ambony indrindra ny famindram-pony mba ahafantarany olombelona rehetra fa manan-karem-pahasoavana hamindra fo amintsika Andriamanitra. Ilay fony feno fitiavana, feno fitserana, feno fangorahana antsika olombelona no tiany afindra ao am-pontsika, ary rehefa mandray izany isika dia maneho izany amin'ireo mpiarabelona amintsika. Izay no tanjon'Andriamanitra nampafantatra misimisy kokoa ity famindram-pony ity. Koa andery ho fantaritsika hoe maninona no singanina amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, tsindriana mafy ary iriny Jesosy mba hahely amin'ny fanahy rehetra tsakanavaka ity famindram-pon'Andriamanitra ity. Andeha ho jerentsika ny tantara fohifohy miainga amin'ireto boky telo izay eto am-pelantanako ireto. Dia ny boky voalohany antsoina hoe boky manga, ilay apôstôly famindram-pon'Andriamanitra voalohany dia i Masera Faustina izany. Ny boky faharoa dia ny tantaram-piainan'io olo-masina io, ary ny boky fahatelo dia ny lalany azo fijaliana miaraka amin'ny Masera Faustina sy Jesosy, izay misy resaka ifanaovan'izy ireo hampianatra antsika amin'ny fiainana iainantsika amin'ity tany fandalovana ity. Ny boky voalohany izay fampiasa akaiky indrindra ary izay hitantsika ny amin'ny librairie katolika izy reto. Ny boky voalohany dia mitantara hoe iza marina i Masera Faustina, ahoana no nahatongavany vavaka io teto amin'izao tontolo izao. Masera Faustina na i Hélène Kowalska no anarana nomeny ray aman-dreny azy fonikely, dia tovovavy polonais izay nanam-pitiavana be dia be an'Andriamanitra, nanana ny fanetreny tena, nanana ny fahatokisana an'Andriamanitra, teo ny fitiavam-bavaka, ny fiaina ny feno asa, dia anisany no safidianan'Andriamanitra azy mba ho apôstôly ny famindram-pony ka hampiely izany rehetrarehetra izany eto amin'izao tontolo izao. Marina fa ny fototra izay inoantsika amin'ny fitiavam-bavaka voalohany indrindra dia ny tenin'Andriamanitra na ny Baiboly. Ny Baiboly dia mifono fitiavana be dia be nasehon'Andriamanitra ny olombelona. Koa rehefa teo ny demony nietraketraky ny fahotany dia tsy tia nisy ho very isika olombelona, fa mba hanana anjara amin'ny fanjakany rehefa miala eto amin'ity fiainana mandalo ity.
dia misy ireo mpaminany maro nampitany hafatra ho amin'ny lalan'ny fibebahana tao anatin'ny testamenta taloha. Ary faratampony amin'ny fitiavan'Andriamanitra dia nanondrahany zanan'ilay tokana izay hamonjy antsika, hanavotra antsika, hanafaka antsika amin'ny kejany fahotana. Ka io zanan'io izay tao anatin'ny fanetretena lehibe no niainany teto an-tany, izay tsy azontsika hoe ho velabelarina amin'ny atsipiriany satria fohy dia fohy ny fotoana, fa ny ankapobeny ihany moa izany no ambarana eto. Ka ny tanjon'Andriamanitra dia ny lakroa izay niantona ny zanan'ilay tokana mba hamonjy antsika amin'ny fahotana rehetra. Ka teo no ny baribary ilay famindrapon'Andriamanitra, fitiavana faratampony, ny fampijaliana, ny fangirifiriana ny aretany, ny namoizany ainy, ny adiny aina nandritry ny ora telo teo ambony azo fijaliana, nanomboka tamin'ny 12 ora atoandro ary tamin'ny 3 ora hariva no tapitra ny ain'i Jesosy Kristy. Ary io ora io izany, amin'ny 3 ora io no antsoina hoe ora ny famindrapon'Andriamanitra, nanehoan'ny fitiavana an'izao tontolo izao. Ka amin'ny ora io dia afaka mangataka izay fahasoavana rehetra iritsika isika araka ny sitrapon'Andriamanitra. Kanefa misy tanjona iray lehibe izay tian'Andriamanitra tongavantsika dia mba hitafy tanteraka io famindrapony io, araka ny nambarany hoe isaky ny mipaikany amin'ny 3 ora dia mitafy tanteraka ny famindrapoko ianao, mitafia mandidy antsika i Jesosy mba hitafy ny famindrapony raha tiantsika ny azo fahasoavana eo amin'ny fiainana. Ka mila ankalazaintsika zany io ora ny alan'i Jesosy aina io isan'andro, mila ankalazaintsika dia afaka isika mitsaoka azy araka ilay voalazany atao amin'ity boky ity, ary manome voninahitra azy noho izay fahamboniana lehibe nataony izay. Fantatsika tsara amin'ny ten'Andriamanitra ireo asa soa rehetra nataon'i Jesosy teto an-tany, mendrika azy ny voninahitra sy ny dera ary ny fisaorana amin'izany fitiavany antsika olombelona izany. Dia ny tohiny izay tantara izay raha fehezina dia ny fisehoan'i Jesosy tamin'ny masera Faostina. Masera Faostina moa izany araka ny nambara tery aloha dia tovovavy kely polonais izay nofidian'Andriamanitra. Teo amin'ny 19 taonany izy tao anatin'ny fitsaoana sakramenta masina dia efa nanehoan'Andriamanitra ny antso mba hiditra ho relijiosy. Dia rehefa nandeha teny ny taona navita ny voady izy, izay mbola ho ambaran'ny frera amintsika ihany moa ny izay tsy feno rehetra fa ny ambanivanginy izany ho ambarako amintsika. Nandeha teny ny fotoana rehefa niditra ho relijiosy izy dia tao amin'ny fikamban'Andriamasera Notre-Dame de la Miséricorde no nandray azy. Dia hitantsika amin'izany fa lalina amin'ny fandaharan'Andriamanitra satria tao anatin'ny fikambanana izay miaina izay famindrapo izay miséricorde no nidirany ho masera. Dia rehefa tonga tao izy dia nahazo ny anarana maha-religieuse hoe Sœur Marie Faustine Kowalska. Rehefa niaina n'izay fiainana ampanahy maro izay izy tao amin'ny maha-religieuse azy dia niseho tamin'i Jesosy. Ka ny fisehoana voalohany dia tamin'ny taona 1931. Izay ny fisehoana voalohany
nataon'i Jesosy taminy, ny akanjo fotsy Jesosy hitantsika amin'ny sary izay manoloana eto, ny akanjo fotsy Jesosy natsangana ny tanany ankavanana dia ny tanany ankavia teo amin'ny fony ary nisy loharano toy ny tsirim-pahazavana roa teo amin'ny fony mena sy fotsy. Dia misy antony jiaby ireo sary endriky ny sary i Jesosy be famindrampo io. Ka azavaiko amintsika mba ahafahantsika manaja sy mitsaoka io sarin'i Jesosy be famindrampo io. Ny sarin'i Jesosy aloha dia avy ao anatin'ny aizina no miseho. Aizina, hitantsika tsara, te ampibaribary amintsika izy fa isika rehetra izay miaina ao anatin'ny aizina, isika rehetra izay mbola ao anatin'ny fanompon-tsampy, manan'Andriamanitra hafa, tsy matoky an'Andriamanitra, dia io izy miseho toy ny fahazavana. Jesosy fahazavana miseho ao anatin'ny maizina mba hamonjy atsika. Dia dinio fa mandroso ny tongony hanatona atsika. Andriamanitra dia maneho mandrakariva ny fanatonany atsika fa isika no minia mikipy tsy mety handray azy. Jereo ny masony izay mipitrapitra malahelo, mangoraka, izay te hanana fangorana sy fitserana antsika ao anatin'ny fahotana sy ny fijaliana. Dia ny tanany ankavanana hitsodrano antsika izy, hitsodrano antsika. Ary ny tanany ankavia dia manokatra ny fony midanadana ho antsika, maneho ilay fitiavana, ilay fony te ho tonga ao anatintsika mba ho fo vaovao, ho fo madio no iainantsika isan'andro isan'andro. Ary ny tsirim-pahazavana mena izay manome aina ny fanahy, manome aina ny fanahy mba ahazoantsika ny fiadanam-po, satria fiadanana io ny katsahantsika eto an-tany. Ary ny tsirim-pahazavana fotsy dia manamarina, mandio ny fanahy. Koa raha sitrakao ny hanapa-kevitra hanatona an'Andriamanitra dia vonona midanadana izy, manokatra ny fony handray antsika ao amin'izany lapan'ny famindrapony izany. Dia teo ambany dia nodidiany Jesosy masera Faostina hanisy ny soratra io hoe ry Jesosy matoky anao aho. Izany hoe ao anatin'ny fo madio tanteraka no ametrahantsika ny fiainantsika iray manontolo eo am-pelatanan'Andriamanitra mba hatoky azy amin'izay fitantanany ny fiainantsika izay. Ho fanohizako an'izay afatra i Jesosy izay dia misy ny boky Petit Journal izay ho azavain'ny frère amintsika, ka dia omeko azy ary aloha izany fitenenana fa avy eo isika mbola miaona ihany hanohy izay tsy ambaratelo ny famindrapon'Andriamanitra izay. Misaotra betsaka Petit Journal fahitantsika amin'ny teny malagasy diary kely. Dia io Petit Journal ahoana fahatongavany aty amintsika, izany hoe rehefa masera Faostina nanomboka miconfesse amin'ny fikambanana amin'ny père spirituel, dia somary confesse lavalava, dia misy masera hafa niandry fatry ny masera ny tantara tamin'ny mon père io ny fisehoana Jesosy tany aminy, ary zavatra izay nangatahiny Jesosy Kristy tany aminy, sady fomba fanaovana ny mampivelatra ny famindrampon'Andriamanitra amin'izao ankehitriny izao. Dia somary lavalava ny resaka,
dia mon père Michel Sopochko miteny taminy mba manoratra amin'ny cahier dia avy eo manome cahier ho anazy izy mamaky avy eo mamaly ao azy dia masera nanoratra io zavatra io somary antsokontsoko mba tsy mahita olon-kafa mba tsy ambaratelony dia io natonga ny petit journal diary kely dia masera Faustine ny voalohany rehefa niona tamin'ny mon père io dia hoy izy efa hitako ianao mon père ahoana mahita ay ia Jesu Kristy nampiseho ay satria tara mba ho fantatra tsy moramora mahita olona mon père izay mahazo ny zavatra takiany Jesu Kristy avy aminy dia mon père Michel Sopochko niaino zavatra zay notantarainy sady masera koa niteny momba ny sary masony Jesu satria mba Jesu mitaky mba manao sary zavatra zay hitantsika io azontsika fa ny olona rehefa mbola tsy mahita amisy olon-kafa mitantara somary mijery ny anazy miaino avy eo hoy mon père écoute ma sœur raha efa tianao mba izao mandray anao dia ento amiko ny certificat médical zany hoe fahasalama tsara ara-tsaina ianao dia somary malahelo ma sœur maheno zavatra toy izany fa nandeha tamin'ny dokotera nahazo certificat fa tena salama tsara ara-dalàna dia nanao ry zareo ny mifanerasera dia ma sœur Faustine nanoratra ny ty petit journal ity mba ampiseho amin'ny olona rehetra momba ny fiaina momba ny fifandraisana miaraka amin'ny Jesu dia amin'ny petit journal misy ny boky io ao anaty io misy zavatra hitantsika amin'ny boky izy ireo telo izany hoe ao misy oramasina ao misy asiviniandro ao misy koa lalàna zo fizaliana dia fiainana manontolo momba ny ma sœur Faustine sy fianakaviany dia manasa anareo ao mba miditra lalina kokoa amin'ny fifandraisana miaraka amin'ny ma sœur Faustine sy Jesu Kristy mbefamindraka rehefa toy izay ary ny tantara ny petit journal izay nambaran'ny frera teo izay ahitantsika maro ampahany maro amin'ny reto boky reto ity lalany azo fijaliana ity moa dia tena mampianatra antsika ny fiainana mba hiaina lalina hivavaka mangina hiaraka amin'Andriamanitra dia ity boky ity hoy aho no misy an'ireo vavaka rehetra sy ny toro lalana hanampy antsika handalina n'izany misterin'Andriamanitra izany koa omentsika ny namana credo ny famelabelarana izany rehetra voalaza izany misaotra ny Pascaline fiteneny alohan'ny hidirako amin'izay famelabelarana zay zany dia ny tsara homary kely ary fontiny kely amin'ny voalohany magnino moa zahay tonga eto amin'ny plateau ity manindraindra an'ity famindrampo ity ny antony satria mijaly zao tontolo zao rendrika anatin'ny fahotana zao tontolo zao ka dia ory izy tsy hitantsony zay atao fa mijaly tegna mijaly dia ozy ny Jesoa tagnatin'ny diary nosoratany amin'ny petit journal araka ny nazaven'ny frera teo tsy ahita fitsaharana izao tontolo zao raha tsy mitodika amin'ny famindrampo zay zany ny afatra Jesoa dia raha hitodika amin'ny famindrampo anefany
dia ino raha atao mety misy mametraka fanontaniana antsika ino raha atao dia io zany amaleako anazy tsy mila condition marobe zany raha ohatra ka teliditra mivondrom-bavaka apôstôly famindrampon'Andriamanitra anao tsy mifidy na mpanota anao na zaza na kely na olon-dehibe na katolika na tsy katolika fa miandry anao ny famindrampon'Andriamanitra dia io moa zany tsisy hoe na maria na tsy maria na raha karahan'izay fa anao mpanota iny mihitsy zany antsoiny Jesosy tiany Jesosy anatona ananjy ka ny condition tsy maro anao zany manaja n'ity sary ity ny voalohany io sary io zany tiany Jesosy ho ajaina satria atsika olombelona raha ohatra antsika ny ohatra hoe fanahy foana zany dia tsy mila n'io sary io satria antsaignatsaiga kany fa mahavatana olombelona vatana sy fanahintsika zany ilaina ny sary hita maso mba ansarika ny saintsika sy fanahintsika zany dia i Jesosy zany nambelambelan'ireo hafatra reo isaka miteny izy asain'i Jesosy soratana amin'le petit journal dia maromaro zany ireo karazana vavaka izay efa nazavainy ireo namako reo agnatin'ny petit journal io ka ireo vavaka zay teneninay aketo reo zany tsy dia hoe vavaka ny foronay akory le vavaka agnatin'ity fa i Jesosy mihitsy no niteny tamin'ny masera Faustina hoe izao atao misy maromaro izy ireo tsy afaka tsy ampy ny fotoananay tsy afaka anazavana ananjy aketo zany fa ny tegna roa tegna maminy Jesosy indrindra zany dia ny saplen'ny famindrampon'Andriamanitra saplen'ny famindrampon'Andriamanitra dia ny neven ny saplen'ny famindrampon'Andriamanitra inona moa ny saplen'ny famindrampon'Andriamanitra io zany efa regnitsika matetika amin'ny rosaire misy saple daholo amin'ny vavaka sasantsasany fa amin'ny famindrampon'Andriamanitra dia misy an'izay saple zay tegna maminy Jesosy fa ino ny antony izy io zany ny antony piran'izy io zany zavako fofotsy elatsela tamin'ny 13 septembre 1935 rehefa varimbariana iny masera Faustine variana izy dia nahita anjely mpanatanteraka fitsaran'Andriamanitra andefa kotrobaratra sy tselatra izy io zany dia be loatra fahotanantsika dia andefa kapoka zany Andriamanitra dia ho fagnasaziana zany nagnasan'ny zanahary hoe alefa soagny mba hanerana anjareo dia nahita an'igny zany masera Faustine avy tambony tare taitra izy satria natahotra izy dia tonga dia nivavaka izy mba ampitsara an'Andriamanitra ny kapoka iny dia rehefa nivavaka moa izy somary tsy natoko-tegna zay izy satria zanahary mahefa raha jiaby magnino zaho ivavaka ty vavakanahy mety tsy tandrinesa satria za mpanota dia tagnatin'izay asaloha zay masera Faustine tagnatin'izay fisalasalagna zay izy dia karaha nisy nahita trinité masina alokan'izy dia iny trinité masina iny karaha ohatra hoe nitondra hery ho ananjy nanosika ananjy ivavaka mba ho fibebahana zao tontolo zao fa indrindra ho an'ny mpanota fa diranovana dia igny moa izy nivavaka iny vavaka io zany hitantsika eo amin'ny saple koa ry mandraiky zao atolotra anao ny vatako ny raha fa na sy mandriamanitra n'ilay zanako malalanao olotry ny fahotako sy eo an'izao tontolo zao vitany iny vavaka iny dia nijanonao azy ilay anjely tsy nalefa ntsony le sazy madame Pascaline tsy nalefany ny itselatra iny dia temo izy dia tony izy dia izy moa zany mivavaka foana karaha marainan'iny izy rehefa niditra la chapelle dia karaha nareny feo zay izy avy tagnatiny takao teny hoe isaky niditra la chapelle anao dia ataovy io vavaka le nasaiko nataonao ny maly zay zany regny dia io vavaka io zany madame Pascaline dia niteny le feo dia zao manaovanao n'le vavaka magnano anao ataovy arahabar Marie renany an-danitra araiky arahabar Marie zao mino dia am'voany maventy igny anao magnano le vavaka nasaiko nataonao ny maly dia le amin'le madinika anao mba ho fibebahana zao tontolo zao dia manolotra ny fijaliany manambatra ny fijaliana amin'izao tontolo zao dia noho ny fijaliana mangery felinareta mamindrafo aminay sy amin'izao tontolo zao dia ho faragnanao amin'ny hoe ry Andriamanitra masina ry Andriamanitra mahery mamindrafo aminay sy amin'izao tontolo zao zay zany naterahany igny saplen'ny famindrampon'Andriamanitra igny ka igny saple igny zany dia anisan'ny vavaka izay tsara indrindra ka raha ohatra zany ianao tafiditra agnatiny vondrom-bavaka be ny apôstôly
amin'ny famindram-po koa izay magnano an'io saplen'ny famindram-pon'Andriamanitra io matetika mandritra ny andro iainana fa indrindra amin'ny fotoana hahafatesana. Zay zany dia amin'ny fotoana hahafatesana io zany mahatsiara i madame Pascaline zafady i Jesosy zany miteny hoe atolotry ny pretra ozy io vavaka io ao famonjena ny fanahin'ny mpanota amin'ny fotoana hahafatesana. Dia igny zany mikasika ny saplen'ny famindram-pon'Andriamanitra dia tegna tsara be izy igny ty zany le zotra le vavaka teo zany efa agnatin'leto ato dia efa haintsika zany raha tafiditra akao tsika eo ny saple. Dia eo koa zany ny ora-masina. Io ora-masina io moa zany amin'ny firy Jesosy niala aina teo ambony hazo fijaliana izy amin'ny telo. Efa nasafasafaiko kely ihany izy teo fa afaka tohizana. Io zany dia fara fitiavana nataony antsika. Io zany magnambara ny fitiavan'Andriamanitra sy olombelona tiany zegny agnajantsika io amin'ny telo tolakandro agnanaovantsika ny saplen'ny famindram-pon'Andriamanitra io. Dia avakeo amin'io koa no anaovantsika ny lalàny hazo fijaliana. Ny lalàny hazo fijaliana vavaka manaraka izay mitovitovy tsy mifagnalavitra amin'ny le mazatra antsika amin'ny carême zany hoe fibanjinana ny mystère famonjenantsika. Fa kosa igny mampiavaka kely ananjy zany manamarika bebe koa izy ny famindram-pon'Andriamanitra. Zany hoe isaky ny fijanonana anao mahita resaka ny fanaovan'ny masera i Faustine sy Jesosy. Miteny zany Jesosy dia mamaly i Faustine dia tegna manaitra be igny madame Pascaline tegna nanaitra naty tamin'ny famindram-pon'Andriamanitra igny hazo fijaliana igny. Dia ho hitantsika zany raha vao miditra koa zany antsika fa magnasa antsika mba hagnatona anay zany dia agnontany an'igny vavaka regny. Dia magnaraka an'igny moa zany ny ora-masina efa niteny Pascaline teo. Fa ny tegna ngeza indrindra zany zay tsy maintsy ataontsika atsoatsy dia ny nevenina. Igny zany vavaka tegna tian'i Jesosy. Antony mba hovebebahan' zao tontolo zao fa indrindra mialoha ny famindram-pon'Andriamanitra. Zany hoe ny nevenina dia vavaka izay nandidian'i Jesosy masera Faustine tamin'ny zoma masina 1937 mba ho atao mialoha ny famindram-pon'Andriamanitra satria antony mialahadin'ny famindram-pon'Andriamanitra. Nao zany mila mibebaka tsara anao libre zany conscience-nao dia afaka mideran'ny famindram-pony ny alahadin'ny famindram-pon'Andriamanitra. Izay zany no antony zany hoe afaka atao amin'ny fotoana hafa le nevenina fa igny zany tsy maintsy alohan'ny famindram-pon'Andriamanitra magnanaova tsika ananjy. Dia zoma masina izy no atomboka dia hofaranana amin'ny sabotsy alohan'ny famindram-pon'Andriamanitra. Ny aladin'ny famindram-pon'Andriamanitra moa zany izy io dia alahady faharoa ampaka. Dia alahady faharoa ampaka ny fetin'ny famindram-pon'Andriamanitra. Tohizako kely le izy credo satria nahoana moa izy io no hoe alahady faharoa satria mazava be fa ny tsiambaratelon'ny famindram-pon'Andriamanitra izay miariary tao amin'ny Jesosy Kristy izay nijaly sy maty teo amin'ny hazo fijaliana ary tsy nijalina hatrea fa mbola nitsangako velona dia araka ny efa nambarantsika teo izay mbola mafisina fa teo ampanolorana ny ainy tamin'ny telo ora tolakandro izy no nampahafantariny an'izao tontolo izao fa ny raha indray mitetemonja vokatry ny fijaliany dia efa mahavitra an'izao tontolo izao ho an'izay rehetra te hanatona ary te handray izany fahasoavan'Andriamanitra izany. Fa mbola tsy voalazantsika ihany koa credo mahakasika ny litanian'ny famindram-pon'Andriamanitra izay hita ao anatiny ity boky manga ity ihany koa. Anisan'ny vavaka izay tsara indrindra ho fideranan'Andriamanitra ary izay no mahatonga n'ity vondrom-bavaka ity maro fahasoavana satria eo aloha zany ny fanetretena izay iainan'ny mpikambana. Izy io tsy voatery hoe izahay mpikambana fa ny olon rehetra tsy akanavaka efa nambarany teo na katolika na tsy katolika na olo maventy na zaza dia antsoin'Andriamanitra hilomano
ao anatin'ny ranomasimbe ny famindrapony satria izay mihitsy le teny nambarany atao anatin'ity boky ity hoe ny famindrapoko izy dia midadasika toy ny ranomasimbe eran'izao tontolo izao toy ny ranomasimbe ahitsika tsara tany am-pianarana ny abean'ny ranomasina sy ny ampahany tany eo amin'izao tontolo izao ka nampiasain'Andriamanitra iteny io mba anoarany fa tena manan-karena famindrapo izy ho an'ireo fanahy izay matoky tanteraka azy ary vonona iaina izany famindrapony izany amin'ireo namana manodidina. Dia voambara tokoa credo raha mba azonao ampahafantarina ny mpiaino any ireo toetra izay takiany Jesosy mba anehoana an'izay famindrapony izay amin'ny mpiarabelona rehefa tafiditra zany ianao hoe tapa-kevitra ianao hoe za dia vonona Jesosy ampanetretena hanaraka ny sitraponao amin'izany famindrapon'Andriamanitra izany ka tsara mba ampahafantarintsika ny mpiaino ihany makasika amin'izay. Ny toetra moa zany Madame Pascaline tsy hoe mitaky raha sarotra be zany i Jesosy amintsika tsy mitaky zavatra betsaka izy fa telo ihany anankitelo ihany zany ny toetra takiny amintsika zany. Voalohany mitaky aloha izy fanajana n'ity sary ity iny zany manintona ny sainantsika manambatra atsika amin'anjy agnambo any mitarika ny saintsika hoe afantatra aloka hoe ino ny sary reo ino ny dikany dia magnaja ny sary magnaja ny sarin'i Jesosy le famindrapo. Dia ny faharoa ny fahatokisana an'Andriamanitra mila matoky milo fa i Jesosy no Andriamanitra mpanjakan'ny famindrapo. Dia manarak'izay ihany fahatelo dia ny fanehoana ny famindrampon'Andriamanitra amin'ny namana sy ny manodidina amin'ny alalan'ny vavaka amin'ny alalan'ny teny dia amin'ny alalan'ny ny asa zay zany fanajana ny sarin'i Jesosy zany Madame Pascaline izy teo ny fahatokisany sy ny finoanan'Andriamanitra dia ny fanehoana ny famindrampo amin'ny namana sy ny manodidina amin'ny alalan'ny vavaka teny ary ny asa. Ya, horaisiko kely ny momba izay anohizako ny teninao credo ireo zavatra telo farany nambaranao teo amin'ny alalan'ny vavaka. Atsika io dia tsara araka fiteny amin'izao fotoana hoe miconnecta isan'andro amin'Andriamanitra. Moa ve isika mba manana fotoana ahafahana mifanerasera amin'Andriamanitra isan'andro fa izay no zavatra takian'Andriamanitra voaloha amin'ny alalan'ny vavaka. Tsy sarotra fa ny fahafoizan'ny tenanao te hikorana amin'Andriamanitra no atao amin'ny vavaka. Izany hoe ninonninona ataonao ninonninona zava-mitranga dia apetraka ampelantanany mandrakariva ny fiainana ka amin'ny alalan'ny vavaka sy ny firesahana cœur à cœur amin'Andriamanitra izay ny tena takiny amin'ilay famindrapo. Ny vavaka nefa dia azadiny fa ny tenin'Andriamanitra ny fototra lehibe engatsika ka vonona ve isika handray izany tenin'Andriamanitra izany hitsakitsako ary hanatelina azy ohatra ny misakafo ihany mandray hitsakitsako ao am-bava ary manatelina anazy aty anatin'ny vatantsika sy ny fotsika ny fanahitsika satria izy io ny sakafom-panahintsika miaraka amin'ny Eucharistie fitiavana ny fandraisana ny vatan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny communion. Dia io izay zany ny mahakasika ny vavaka. Dia idirako ny mahakasika ny teny. Io teny io dia matetika izy io mandratra olona kanefa koa mitsabo olona ny teny ka eo amin'ilay fitsabonana zany no tena takiany Jesosy iainantsika anazy amin'izay famindrapo izay. Fitsaboana amin'ny alalan'ny fangorana fankahirezana fa indrindra ny teny marina mba ho teny ny fahamarinana zany no avoaka ny vavantsika ity isan'andro satria zava-boarin'Andriamanitra isika tempolin'Andriamanitra isika ka mila ny ainan'izay fahamarinan'Andriamanitra izay. Ary ny fahatelo dia amin'ny alalan'ny asa, ny asa fanonerana sy ny asa fiantrana.
inona moa no mahatonga antsika apôstôly famindrapon'Andriamanitra mandinika ny lalany azo fijaliana isan'andro isaky ny mankalaza ny ora ny famindrapon'Andriamanitra satria mahatsiaro isika fa io lalana nijaliany Jesosy nitondrany mangiry firy namoiza ny ainy iray manontolo nandrotsahany ny rano manontolo teo amin'ny azo fijaliana io dia mila tsarovanntsika isan'andro ho mariky ny fitiavan'Andriamanitra atsika sy ho fitiavantsika an'Andriamanitra ary ho fitiavantsika ny namana. Izay ny endriky ny lakroa Andriamanitra midina tetỳ an-tany mitia atsika ary ny mitsiovalana dia isika samy isika olombelona mila mifankatia miaina ny fitiavan'Andriamanitra. Izay hanehoantsika ny famindrapo amin'ireo namana. Ka ho antsika ho anay apôstôly ny famindrapon'Andriamanitra izany dia karemy foana ny fiainanay isan'andro mandritra ny taona. Tsy voafaritra ao anatin'ny 40 andro mialohan'ny Paka ny karemy, ny fanaovana asa soa, ny fifadikanina, ny fitiavam-bavaka satria ireo no voisintsika amin'izao karemy izao zavatra telo ireo fa ny apôstôly ny famindrapon'Andriamanitra izany dia miaina ny karemy mandritra ny taona. Izay no antony ibanjinana ity lalany azo fijaliana ity mandritra ny taona isan'andro. Ka mialoha ny anambarako ny tantaran'ny famindrapon'Andriamanitra teto amin'ny diocèse ary dia andeha omentsika ny frera indray ny fitenenana mahakasika ny Masamba Faustina sy ny Papa Joan Paul faharoa izay misy ifandraisany tokoa amin'izao misteri ny famindrapon'Andriamanitra izao. Misaotra betsaka. Izay zantsika ny sary Masimbavy Faustina Kowalska dia izy polonaise avy amin'ny Pologne dia mipetraka miasa koa amin'ny Cracovie amin'ny tanàna izay teraka ny Papa Jean Paul II. Dia izy mihitsy rehefa mbola tanora, mbola tsy tonga pretra, nandeha miasa dia mandalo amin'ny chapelle izay misy Masera Faustina, izay nivavaka izay niasa Masera Faustina tamin'ny fotoana izany. Dia rehefa miseho ny famantarana, ny famarinana momba ny Masera Faustina, momba ny fiainany, dia manangana anazy voalohany olon-tsambatra avy eo olo-masina sady ny apôstôly famindrampon'Andriamanitra. Dia Paparay Masina rehefa tamin'ny taona 2000 nanangana azy ny olo-masina dia miteny toy izany dia misy mystère amin'ny Andriamanitra izay efa voaomana ho an'ny olombelona. Dia tena tsy nampoisiko hoy izy fa tovolahy izay 18 ans tamin'ny fotoana izany nandeha miasa isan'andro, alohan'ny mandeha miasa mitsitika amin'ny chapelle amin'ny fikambanana Masera de la Miséricorde, dia tsy fantany fa ao misy apôstôly famindrampon'Andriamanitra. Dia ray andro amin'ny taona 2000 manangana azy olo-masina dia miantso ny apôstôly famindrampon'Andriamanitra ary mamporisika olona rehetra eran-tany momba ny apôstôlat mba paritaka, mba miseho, mba manambara amin'ny olona rehetra momba ny fitiavana ary famindrampon'Andriamanitra. Io ny Paparay Masina sy Masera Faustina. Ary Paparay Masina koa
na iza izy tena mampiely ny famindrampon'Andriamanitra ary tena manazava koa momba ny fiainana ny Masera Faustina fa izy tena apôstôly voalohany ny famindrampon'Andriamanitra. Fodefosy isan'ny fotoana dia tsy afaka hivalapatra maro isika fa araka nambarako teram-piandohana hoe ireto boky telo reto no manampy antsika handalina misimisy kokoa izay mistero ny famindrampon'Andriamanitra izay. Fa ny tena zava-dehibe izay hiseho atoato afaka andro vitsivitsy dia ny fankalazana manetriketrika ny alahadiny famindrampon'Andriamanitra. Ka tsara Credoline raha omeko anao ny fitenenana mba hanazavazava kokoa mahakasika an'izay alahadiny famindrampon'Andriamanitra izay sy ny programa rehetra izay ho ataontsika amin'io fanomanana n'io andro io. Saotra mikasika izay tokoa atsoatsy dia ankalaza ny alahady ny famindrampon'Andriamanitra io zany atsika zany hoe lahady magnaraka ny Paka. Izy io zany tsy alahady noforonoko Pascaline na frère Daniel fa i Jesoa mihitsy miteny tamin'ny Masera Faustina agnatin'ny petit journal io koa misy numéro aby le teny Jesoa koa 299 sy 965 mierimkerina ekeo zany i Jesoa nandidy hoe iriko ny anokana ny alahady manaraka ny Paka mba hankalazana ny famindrampo. Avy amin'ny hantsana lalin'ny famindrampo Jesoa io fety io ka iriko ny hankalazana manetriketrika azy. Dia zay zany fagnirian'i Jesoa mba ho fibebahany mpanota maditra zany sy fadiranovana sy mba hafantarany ny famindrampo sy mandinika anazy. Dia noho zay fagnirian'i Jesoa zany nahatonga ny Papa Jean Paul II tamin'ny 30 avril 2000 raha nanangana ny Masera Faustina olo-masina izy tamin'ny kianjan'ny Saint-Pierre tao Rome nampilaza izy tamin'ny fotoana io tamin'ny Besinimaro hoe manomboka niany ny alahady magnaraka ny Paka dia atao hoe alahady ny famindrampon'Andriamanitra na dimanche de la divine miséricorde. Dia noho zay fanapahan-kevitry Papa zay zany moa nahatonga ny congrégation tamin'ny 5 mai 2000 niteny amin'ny ampahibe maso fa manomboka n'iny zany ny alahady dia hankalazaina dia atao hoe alahady ny famindrampon'Andriamanitra manerana ny fiangonana manontolo. Dia tsy latsa-danja amin'izay moa zany antsika zay hankalaza an'izy io amin'ny 24 avril amin'ny alahady magnaraka ny Paka. Ka toy izao zany ny fandehan'ny fizotra ny fandaharam-potoana zany. Teo moa zany iny fa le dian'i Jesoa iny hoe atomboka ny zoma masina ozy ny nevenina na ny vavaka sy vianandro. Dia ny zoma heriny zany hoe mialohan'ny alahadin'ny famindrampo zany misy zany ny la retraite fiomanam-panahy amin'ny tapany mandraina. Iny zany agnasana antsika jiaby tsy mifidy zany iny dia tapany mandraina la retraite dia ny tapany hariva moa zany araka ny fanaon'ny apôstôly zany ny fankalazana ny ora masina amin'ny telo latsaka fahefany. Zay ny zoma. Ny asabotsy kosa dia famaranana ny vavaka sy vianandro ny amin'ny telo latsaka fahefany ihany. Dia ny alahady moa zany mazava ho azy zany ny alahady ny famindrampon'Andriamanitra eo amin'ny afaka tonga amin'ny valo akeo fa manomboka akeo zany amin'ny valo ka hatramin'ny valo sasany zany misy tantara fohifohy sy fanazavazavana zany ny ainam-panahy iainan'ny apôstôly ny famindrampon'Andriamanitra. Dia amin'ny sivy zany tsika manomboka ny lamesy dia amin'ny 12 fiarahany sakafo. Dia tapitra moa zany iny misy saoby amin'izay akeo manomboka akeo ifandribiazan'ny paroasy tsaraikiraiky an-tampon-tanànan'ny Tomasina mandra-pahatonga ny amin'ny telo ora latsaka fahefany izay ankalazana ny manetriketrika koa io ny oran'ny famindrampon'Andriamanitra amin'ny fotoana tsy miova. Ka magnasa zany antsika jiaby tonga amin'ny fotoana io satria i Jesoa nampagnantegna fahasoavana lehibe mihitsy izy amin'ny fotoana io satria tsara fantatra antsika fa niteny izy tamin'ny Masera Faustina hoe raha ohatra manana fagniriana ozy ianao dia ento iny fagniriananao iny ento ampinoagna ento ampitokisana ka avereno 970 amin'io
alahady ny famindrampon'Andriamanitra io fa ho tanteraka izy a zay ny tenenin Jesosy tamin'ny Masera Faustine dia magnasa antsika zany tsy ankanavaka antsika jiabijiaby tsy mifidy mba ho tonga amin'ny fotoana io satria i Jesosy zany a magnasa antsika mba hankalaza hahafantatra be kokoa sy hiainan'io famindrampon'Andriamanitra io a mandritra ny andro iainantsika zany mandra-pahatongany satria i Jesosy a feziko amin'ity mahafinaritra ana be afatry Jesosy ty Masera madame Pascaline niteny izy tamin'ny Masera Faustine hoe sorato Masera Faustine ozy madame Pascaline sorato izy sorato fantatra ny be sy ny maro izy a mialohany tongavako amin'ny mahampitsara fa ovohako midanadana ozy ny varavaran'ny famindram-poko ka izay tsy te hiditra amin'ny varavaran'ny famindram-poko izy a dia tsy maintsy hiditra ozy izy a amin'ny varavaran'ny fitsarana zay zany afatra tegna manaitra na be agnatin'ny afatra Jesosy ka magnentana antsika jiaby avako famindram-po antsika jiaby mitiany Jesosy hovonjena ka mitongava ary iainy ny famindrampon'Andriamanitra fa azahoana fiadanam-po misy hafatry Jesosy ihany koa nambarany tamin'ny Masera Faustine izay makasika an'io aladin'ny famindrampon'Andriamanitra io credo zay tiako haseho ny mpijery antsika ihany koa dia ny manao hoe miandro fanahy maro avy aminao aho fanahy maro hidodododo hidera ny famindram-poko amin'io fetin'ny famindrampon'Andriamanitra io koa manasa antsika rehetra ary manamafy izay teny voambarany namako teo amin'io alahady 20 aprily io ery amin'ny sanctuaire Masinda Joan Baptiste dépôt Analakninina ny toerany ka amin'io andro io dia isy ny sakafo amin'ny vidiny mirary 4,000 ariary sy 10,000 ariary amidy amintsika izay tsy mahavita mahandro ary ao anatin'ny lamesa ihany koa dia isy ny fitokanana ny angary izay fotodrafitrasa lehibe ny faharombonan'ny apôstôly famindrampon'Andriamanitra eto amin'ny diocèse-ny Tomasina sy ny kristiana eo ambany fitantanany mon père curé ao amin'ny paroasy Masinda Joan Baptiste ary teo ihany koa ireo malala-tanana izay avy any Adilambato izay nanampy amin'izany fotodrafitrasa izany. Ina moa no antony nananganana ny fotodrafitrasa io satria efa tsy antonona ny kristiana mankalaza ny fetin'ny famindrampon'Andriamanitra ny eglizy ka izay no antony nanaovana an'izy io eo an-tokotany mba ho maro ny olona ho tonga hidodododo arak'izay afatry Jesosy be famindram-po izay koa manasa antsika ary mba ho avy fa fahasoavana no irintsika eo amin'ny fiainantsika amin'ity fiainana mandalo ity ka izay mitodika amin'ny famindram-poko Jesosy dia tsy andalo amin'ny varavaran'ny fitsarako satria famindram-poa dia fitiavana lehibe iriny Jesosy asehontsika amin'ireo mpiara-monina amintsika naizanaiza toerana alehantsika ka izay angamba no amaranantsika izao fandarana izao ny fotoana ho iaho manapetra fa irinay mba ho avy ihany ny fanasana avy eto amin'ny Télévision indray androany mbola ahafahanay mamelabelatra makasika izany mistera ny famindrampon'Andriamanitra izany koa mankasitraka antsika mpiaino sy mpijery rehetra amin'izao fandarana izao mankasitraka ny mpiara-miasa rehetra ato amin'ny Télévision mankasitraka ny tompony andraikitra dia Andriamatoa Tale izany. Misaotra tompoko. Misaotra tompoko. Misaotra betsaka.